Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Izy ianao, ilay tsy te halala an'i Kristy ve? Araka ny voasoratra amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny nofo, ila zava-mahaloto ka manamavony manana fahalehibeazana, ireo efa olona sarosarotra, mitompo teny fantatra sady tsy matahotra ny teny ratsy ny manana voninahitra. Sahala miseho kristianina nefa mijangajanga. Araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany toko fadimy andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa remarina fa misy fijangajangana aty aminareo, eny dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza. Fa misy anankiray manambady ny vadin-drainy na mialina. Araka ny voasoratra amin'ny Korinthiana voalohany toko fahatelo andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araky ny nofo va ianareo ka mandeha araky ny fanaon'ny olona? Sa ilay tena mifo? Araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no hanononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fantaro ny tenanao mba tsy ho voafitaka. Vavaka isika. Raha eo, tefeso arovo isan'andro izao sy ny ankonako ary ny fireneko. Mba hanaiky ny ho tarihan'ny fanahinao masina hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ao na tompoko.